Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Olotranao ny fampalalam-baovao. Manantona Atrany any amin'ny 7 kilometatra ny morontsiraka avaratry ny Refanitoliara no misy ny fobe ilay rivodoza Fredy tao amin'ny 4 ora hariva teo, miaraka amin'ny tafiotra 10 kilometatra isan'ora sy rivotra 20 kilometatra isan'ora. Tobanana izy fiakarana io herin'io. Olona iray no namony aina hatramin'ny androany ary anarivon'ireo trabona araka ny tatitry ny BNGRC. Nanomboka ny taona 427 no voasokajy ho lycée teto Antananarivo renivohitra ny lycée Jules Ferry Faravohitra. Isan'ireo lycée tranainy niorina nandritra ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany ary mandray mpianatra mandrika ankehitriny ity lycée ity. Araka izany ny mikasika ny lycée Jules Ferry Faravohitra no entina aminao atao amin'ny fampalalam-baovao. Ho amin'ny maresaka any ivelany, fandrahonana ho an'ny fiarovam-pirenena ny fampiasana ny TikTok araka nambarany tompona ndraikim-panjakana ao États-Unis. Nanomebeko ireo agent fédéral izay mampiasa ny tambazotra TikTok ity araka izany eo anivon'ny Maison Blanche manoloana ny firoborobony ity tambazotra ny serasera ity. Ny andinindin'izay avy hatrany. Alahady martsa 7 manatitra ny araba tonga kilasy tonga 5 tonga soa indray tao amin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV ho amin'ity alina ity. Asaina mpananjana isika rehetra ny tokantrano anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny mikasika ny rivodoza Fredy avy hatrany anokafantsika ny fampalalam-baovao manantona Atrany any amin'ny 7 kilometatra ny morontsiraka avaratra andrefa ny Toliara no misy ny foibeny ilay rivodoza Fredy amin'izao fotoana miaraka amin'ny tafitra 10 kilometatra isan'ora sy rivotra 20 kilometatra isan'ora. Tombanana izy fiakarana io herin'io ato anatin'ny enora ho avy raha ny vinany meteo tamin'ny 4 ora hariva teo. Olona iray no namony aina hatramin'ny androany ary anarivon'ireo trabona araka ny tatitry ny BNGRC. Ilarina Soloniaina no hitatitra antsika ny andindinin'izay. Any amin'ny 7 kilometatra andrefana somary avaratra andrefan'ny Toliara no misy ilay rivodoza Fredy ny hariva teo tamin'ny 4 ora araka ny fampitambavao amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Mizotra makany amin'ny morontsiraka atsimo andrefan'ny Madagasikara amin'ny hafainganam-pandeha 7 kilometatra isan'ora izy miaraka amin'ny tafiotra 10 kilometatra isan'ora sy rivotra 20 kilometatra isan'ora. Iakatra io herin'io ato anatin'ny 9 ora ho avy raha ny vinany meteo Atrany. Manodidina eo amin'ny 20 kilometatra isan'ora fiakatra 10 kilometatra isan'ora kosa ny tafiotra miaraka aminy, izany hoe voasokajy ao anatin'ilay antsoina hoe tempête tropicale modéré izy. Raha ny fahitana azy tamin'ny maraina teo aloha dia tsy nisy fiovana firy ny heriny nakay kokoa amin'ny morontsiraka atsimo andrefan'ny Madagasikara iny izy ho amin'ny anio sy ny rampitso. Vokatr' izany indrindra dia tombanana azorana betsaka ny any amin'ny ilany andrefana sy ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara iny ary any amin'ny tapany atsimo nosy mety iota ny 20 hatramin'ny 20 milimetatra mihitsy izay rotsakoran'izay ao anatin'ny 420 ora. Angaviana ireto faritra ireto ampiatra ny fepetra filazana loza. Filazana miloko mavo na filazana loza manambana ho an'ny distrika Toliara voalohany sy faharoa ary Betio. Filazana fanairana na filazana miloko maitso ho an'ny faritsy Menabe, distrika Beroro, Kazoabo, Sakara, Benenitra ary Ampani. Mikorotana vokatra izany ny toetry ny andro ka aherin'ny ranomasina. Mbola rarana ny fampiasana ranomasina manomboka eo Besalampy hatrany amin'ny Cap Sainte-Marie ary Cap Sainte-Marie hatrany Vangaindrano. Rakotra rahona amin'ny ankapobeny manerana ny nosy. Ho an'ny fampiasana ranomasina manomboka eo Besalampy hatrany Cap Sainte-Marie ho an'ny morontsiraka andrefan'izay ary Cap Sainte-Marie hatrany Vangaindrano kosa ho an'ny morontsiraka atsimo sy ny morontsiraka atsimo atsinana Madagasikara dia voaka an-dranomasina intsony aloha mandra-panasa tanteraka ny rivodoza ity satria dia rotana tanteraka mihitsy ny toetry ny andro. Afinaraka izany dia mety aherina isa-monta mihitsy azo an-dranomasina
fivoaran'ny Fredy ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika. Araka izany dia mitohy ny orana somary miatoato ho an'ny afovoantany ny morontsiraka avaratandrefana ary ny morontsiraka avoana atsinanan'ny nosy. No lahatra mampiona ho an'ny PN sy mijery ny Cool TV FM. Vokatry ny fiverenany ity rivo-doza ity hatrany, zaza iray eritaona no namony ainy tany Andranovory no ny fianjeran'ny trano araka ny tatitry ny BNGRC androany 10 Martsa. Olona miisa 3,400 no trabona izay ahitana tokantrano miisa 7,700 ao anatin'ny faritra miisa 2 Atsimo andrefana sy Menabe. Miisa 2,700 ireo efa nafindra toerana izay ahitana tokantrano miisa 10. 100 kosa ny toerana dibo-drano ary iray no simba tanteraka. Fa toerana maro amin'izao fotoana no dibo-drano amin'ny faritra Atsimo andrefana vokatry ny rotsakorana tsy miato. Entin'ny rivo-doza Fredy miato vokatry izany ny fianarana ao amin'ny faritra Atsimo andrefana manomboka raha-pitso ho ny tompon'andraikitra any an-toerana hisorohana ny loza mety hitranga. Fanadihadiana entin'ny Onasaina sy Bono Melize. Miakatra ny rano Andrenivohitra Toliara tamin'ity androany ity vokatry ilay rivo-doza Fredy. Atry ny omarina efa nisokatra ireo toerana natao andraisan'ireo trabona raha ny fanampim-baovao iray. Miato ihany koa ny fampianarana amin'ny faritra Atsimo andrefana. Omaly hariva dia efa nanolokatsy an'itoy centre d'accueil zay ato amin'ny gymnase couvert ny Toliara. Toy ato zany ny site d'hébergement zay handraisatsika ny traboina sy zay rehetra manana olana nateraky zao fidirany Fredy zao. Eo agnatrehan'izay zany dia nanapa-kevitra ny ekipa rehetra atao faritra Atsimo andrefana fa miato ny fampianarana rehetra ato amin'ny faritra Atsimo andrefana ray manontolo ato agnatin'ny districta sivy ny alatsinainy ny faha 4 ny volana Marsa sy ny talata faha 7 ny volana Marsa. Ankoatra ny tao tamin'ny tanànan'ny Toliara, toerana maro ihany koa no ahitana rano miakatra amin'izao fotoana izao. Nahazo tanka zahay fa miakatsy ny rano mangoky avaratsy ao amin'ny districta Morombe zay fa misy dobon-drano ilany. Miakatsy kelikely fiheregna amin'izao tsika miteny zao. Satria omaly hariva laha nidina teny zahay dia mbo misy parti misy fasika niveau amin'izao tsika miteny zao dia miakatsy fiheregna. Miakatsy koa i Onilahy amin'ny côté ny districta Betiogato. Manahaka an'izay mampanihy eo misy ora misy problème na lalatapaka. Manahaka an'izay Belamondy sy Bezay eo somary misy lalana tapaka koa. Makay sy mangoka ao Berro ao miakatsy ary 3 jours 3 andro avy mitsakorana ao Berroha. Ankazoabo 3 andro avy ora koa. Aray maso akaiky ihany koa ny morontsiraka ary atevena ny fanentanan'ireo mpiandrika manoloana ny fisambaroavaran'ny ranomasina. Fa vaovao mikasika ny valanaretina Covid-19 kosa indray. Tafiakatra 420 indray ireo olona voamana fa mitondra ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara araka ny tatitra izay navoaka ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka androany. Olona iray no namony ainy tsy misy kosa ny tranga fahasarotana na forma grave ho an'ireo manaraka fitsabona raha ny tatitra nanomboka tamin'ny 9 hatramin'ny 3 Marsa 2024 lasa teo. Ny eto amin'ny faritra Analamanga-Trano ahitana trangana Covid-19 be indrindra izay miisa 7 olona iray avy kosa no marary any amin'ny faritra Alaotra Mangoro, Antsinanana, Melaky, Menabe ary Vakinakaratra. Dia izay ihany koa mamarina ny tapany voalohany ny fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity. Manome fotoananao aoriany doka varitra fohy. Reko fa afaka baky ianao raha sefy hianatra izy. Mbola tsaiko aloha hatreto mieritreritra hoe ano fianarana ny
tsy mena mitaha am'izany ny prime nany ny orinasa angeza ary matoky azy sady tena mora paraky zay mora ny écolage ny prime tamin'ny 2007 defa nisy donc azo antoka ny azahoana ny baka plus ara-dalàna tsara mihitsy ny diplôma flera bdb fa miankina aminao foana ao ny gestion sy ny management sa ianao tsy te hitantany orinasa mba vainty za te hanao commerce et marketing de inona ny tsakanesana amin'ny prime paramédico communication droit anao ny soa fa zany olona amin'ny niveau T3 misy iprime madoly zay ale andrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistrat sekoly manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto mba jereo anefa lasa ministra zao rakoto raso lasa zisketaka lasa radoko enao sisan'indrasana fizaha efa tao iprime raha de ho tafa ohatranay zao investissez dans une valeur sûre choisissez iprime à lève l'avenir. Gratuite. Mais qu'est-ce qui est gratuite? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 30 avril. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Family ou à la fibre Home ou à la fibre Home Plus. Pirate et ses collectes Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 149 000 RTTC par mois. Telma, sa fibre numéro 1 malagasy. Johnny psihiatra kibony tany. Stop, droit de sortie. Tavaverina indray ato amin'ny fampahalalam-bavao ny Cool TV mamerina ny araba tomboko kilasy tomboko vavy anokafantsika izany nanomboka ny taona 427 no voasokajy ho lycée teto Antananarivo renivohitra ny lycée Jules Ferry Faravohitra. Isan'ireo lycée tranainy niorina nandritra ny vanim-potoana ny fanjanahantany ary mandray mpianatra mandraka ankehitriny ity lycée ity. Arak'izany dia mikasika ny lycée Jules Ferry indray no entina aminao ato anatin'ity fanadihadiana ity izay entiny Abraham Randriamanana. Iray amin'ireo lycée niorina nandritra ny vanim-potoana ny fanjanahantany teto Antananarivo renivohitra ny lycée Jules Ferry etsy Faravohitra. Tany am-piandohana ny taona 7 no nisokatra ny cours secondaire de jeunes filles teo anivon'ity sekoly ity, izay natokana ho an'ireo tovovavy teratany vahiny sy ireo malagasy nizaka ny zoam-pirenena frantsay. Telo taona tao aorian'izay no nivadika ho collège de jeunes filles izany raha ny fanovana nentin'ny gouverneur général Hubert Carpi. Ny taona 427 no nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny lycée Jules Ferry. 770 dia novana indray ny anarany natsoina hoe collège Garbi pour les jeunes filles ary ny taona 470 rehefa nisy ny fitsapana natao taminy à titre d'essai moa nilazan'ny vazaha azy hoe mahazaka ny anarana hoe lycée hoe ty sekoly ty ny décret ny mpanjanatany ny 12 aprily 470 no nitondra ny anarana hoe lycée Jules Ferry de Tananarivo. Io lycée io amin'ny ankapobeny zany io fotodrafitrasa io zany le sekolina orin'ny mpanjanatany io na orin'ny général Ganenia dia tsy de nisy fiovana firy. Tsy novana mihitsy zany na ny endriny na ny varavarana sy ny sisa mbola misy ary eo. Tazoniny zany mahavakoka an'ilay sekoly mandrakitiny androany. Isan'ireo olo-mpanjakana frantsay nanana ny nampiavaka azy Jules Ferry, ny tenany izay anisan'ny filohan'ny antenemerandolona frantsay ary ministre de l'instruction publique et des beaux-arts tao Frantsa ny taona 770. Isan'ireo namolavolan'ny lalana ho an'ny fisian'ny fianarana miankina amin'ny fanjakana sy maimaim-poana ny tenany, antony nametrahana ny anarana lycée Jules Ferry. Dia izy nangataka hoe alao mba tena hiditra amin'ny sekolim-panjakana ny tovavy. Tsy hoe tsy hianatra ny tovavy fa saika ny jésuite ny katolika no tena ny fehy ny fampianarana tany a Frantsa tamin'izany dia izy niady hoe
aloha asiana lycée manokana mihitsy na fampianarana manokana ho an'ny vehivavy dia zay no natonga ny taty amin'ny taona 420 ny taletsekoly tamin'izany dia izy nangataka hoe aloha hitondra ny anaran'ny lycée Jules Ferry satria lycée Jules Ferry zay ministry ny fampianarana tamin'izany no nangataka no niady ho an'ny tovavy. Tamin'ny alalan'ny fifaninanana no nahafahana ny fidy ireo mpianatra nianatra teo anivon'ny lycée Jules Ferry raha ny fanazavana nisy ny fitsipika manokana napetraka ho an'ny sekoly nandritra izany. Taorian'ny fahazonan'ny fahaleovantena nitomby ireo mpianatra afaka nisitraka fampianarana teo anivon'ity lycée ity. Isan'ireo nivoaka teo anivon'ny lycée Jules Ferry faravohitra ny vehivavy malagasy voalohany nahazo ny diplôma baccalauréat. Ary tamin'izany araka ny tantara henoko sy ny lazaina taminay dia mafy kokoa ny discipline. Ohatra fotsiny hoe raha vao miditra ny vavady ianao dia tsy mahazo miteny malagasy. Tsy hoe inona akory fa zay aloha no napetraky ny rafitry ny sekoly fa rehefa izay mitratra miteny malagasy dia voasazy na dia nisy ary ny fampianarana teny malagasy tao. Tary amin'ny EPP anakady vato ankehitriny dia io EPP kely io dia annexe ny lycée Jules Ferry io. Ny mpianatra garabola tany manomboka any amin'ny garabola dia niakatra hatrany amin'ny klasy famaranana. Nisy ireo le andrimavilanitra voalohany teto amin'ny firenentsika na tetỳ amin'ny océan Indiana mihitsy na tetỳ Afrika izay nahazo baccalauréat tao. Dia nisy tamin'izany zany hoe Bertrand John zany ny vehivavy malagasy nahazo ny baccalauréat ary nivoaka tao amin'ny lycée Jules Ferry. Ny taona 770 no nisokatra ho an'ny lehilahy ny fianarana teo anivon'ny lycée Jules Ferry ary mitoy ankehitriny fampianarana eo anivon'ity sekoly ity. Homarihina ny taona 424 ny fankalazana ny fahazahan-taonan'ny lycée. Anomanana izany ny fiaonana eo amin'ireo mpianatra mainto milalo ny volana Mey izao raha ny nambaran'ny tompona andraikitra. Fa lafim-baovao hafa kosa indray nahitana fiakarana telonjato hatramin'ny 500 ariary ny iray kapoaka amin'ireo karazana voamaina amidy eto an-toerana hatramin'ny nanomboany taona 2024 raha ny fanadihadiana natao. Isany nahitana fiakarana mihoapapana ny tsaramaso sy kabary ary ireo katsaka maina izay vidiana 500 hatramin'ny 2,000 ariary ny iray kapoaka. Fanadihadiana mikasika izay. Tao anatin'ny roa volana no nahitana fiakarana ny voamaina eny an-tsena araka ny fanadihadiana natao. Nahitana fiakarana 300 hatramin'ny 500 ariary ny iray kapoaka amin'izany raha nambaran'ireo mpivarotra. Manomboka amin'ny 500 ariary no mihoatra amin'izao fotoana ny kapoaka ny voamaina raha toka 200 ariary izany talohan'ny volana Desambra 2024 ny katsaka maina izay efa mahafaty antoka ny mivarotra azy ankehitriny hoy ireo mpivarotra. Katsaka izay mbola tsy naka satria ny kapoaka le izy lafo be dia tsy an'le izy sy ny lany ity zany miakatra lafo be dia tsy dia maka izay. Miakatra amin'ny vidiny satria kely zao no azonay raha entana fa lafo zany ny vidin'le izy. Tsy azahoana betsaka moa ny any amin'ny mpanjifa azy zany miakatra be mihitsy ny vidiny dia tsy dia azahoana tombo. Ny hena ihany koa ireo mpanjifa manoloana ny fiakarany. Ireo mpivarotra hani-masaka no hani-manjifa ireo karazana voamaina taorian'ny fiakaran'ny iray kapoaka. Tamin'ny 2022 tamin'ny andro dia niakatra daholo ny resaka voamaina. Zay arakaraka le fiainana miakatra daholo mihitsy izy zao ny resaka voamaina. Zay araka le tsy ny olona zao mihena be ohatra hoe makadimy kapoaka no me lasa 3 kapoaka 4 kapoaka ohatr'izany. Arakaraka le fiainana me lafo lafo zany any am-potony dia tsy mahi lafo na marota arakaraka le angalanay azy zany na marotana anazy. Raha mikasika ny tsena iraisam-pirenena, isan'ireo firenena natanjaka tamin'ny fanondranana voamaina i Madagasikara talohan'ny taona 2000. Mitana ny laharana voalohany tamin'izany ny fanondranana tsaramaso maina izay nahatratra ny amin'ny 5,000 taona isan-taona. Ny henatra n'ireo voamaina fanondrana teto Madagasikara. Anton'izany ny kalitaon'ireo karazana voamaina izay tsy mamaly ny fenitra iraisam-pirenena. Hatreto, ny any Eropa ao Frantsa sy Belzika no firenena mandray ireo vokatra voamaina eto Madagasikara. Manaraka azy ireo nosy rahavavy ao Maurice, La Réunion ary Comores. Raha izay mikasika ny vidin'ireo voamaina, mikasika ireo hazan-dranomaina kosa indray niakatra avy roeny amin'ny vidiny teo aloha ny vidin'ny hazan-dranomaina raha ny fanadihadiana natao. Anton'izany ny faratsy ny lalana vokatra izay. Ny hena ireo mpanjifa ary misedra faty antoka ireo mpivarotra amin'izao fotoana fanadihadiana entiny iotina.
Nahitana fiakaram-bidy ny ankamaroany ireo hazan-dranomaina amidy eny an-tsena amin'izao fotoana. Anton'izany ny fiaratsiny ny lalana ka tsy afana mitatitra sy mamoaka ireo vokatra. Mihidy ihany koa ny rano amin'izao fotoana hoy ireo mpivarotra nanaovana fanadihadiana. Raha nalaina 2 alina ariary ny bangilobaka teo aloha, ankehitriny mahatratra hatrany amin'ny 3 alina ariary izany miankina amin'ny habeny. Ny entana rehetrarehetra mihitsy izany sista niakatrakatra kely daholo fa tsy voafetra hoe ny anna ihany fa ny entana rehetra mihitsy. Amin'ireo entana midiko rehetra zany niakatra daholo mihitsy ny masokarenany. Lafo mihitsy ny ohatrany hoe niakatra avoroeny mihitsy ny masokarena. Raisiko ohatran'le makoba ny raisin'le olona teo iny zao taloha zany ny andraisany kilaoany reny 3,000 2,000 mifefana. Zao nefa lasa tafiakatra 4,000 mifefana. Le trondro maina zany zao tsy natao raha vao olona maromaro ohatrany tena ohatrany tsy mba efa hoe mihinana an'izay tena sahaza fa zany hoe sista hoe mihinana fotsiny satria lafo le entana. Tamin'ny heritaona izany mba hoe moramora fa amin'izao ny trondro maina tena niakabidy be mihitsy. Tena niakabidy be mihitsy izy. Ay le rano tany Amazongaly ohatrany hoe niditra tanàna mihitsy. Dia izay nahatonga an'ilay izy niakabidy be. Tena hita mihitsy hoe tena niakatra be mihitsy izy zany ny papana berany ohatran'le tamin'ny teo aloha. Mikaikaiky amin'ny mpanjifa. Raha olona toy izao taloha misy olona paka tonga dia le rangeda be ireny. Zao tsy samaka an'iny tonga dia rangeda be izy fa fefany atsasapefany vidiny no le vidin'izay zavatra izay. Vokatra izay fiakaram-bidy izay misedra fa tiantoka ny ankamaroan'ireo mpivarotra noho ny fienany ireo entana ampitoerana. Tena miaina zava-misy aloha satria tsoriko aminao hoe taloha zany ianao raha mba mahita 5,000 ny tombom-barotra azo amin'ny fefany. Zao ianao raha mahazo 200-300 efa tena malafo be. Zany zao ny ainana amin'ireo entan'ireo. Zao izy zany zao tena hita mihitsy hoe tsy dia mandeha firy mihitsy ilay entana. Maka kilao zany ary ianao indraindray herinandro maninitra ianao. Tokony 2 andro na 3 andro no tokony izay tonga anao eo zany satria izy io mbola mandomando dia mihena foana. Dia izay fienana izay nefany hita mihitsy ny lesoka eo amin'ilay varotranay. Tena misendra fatiary tena mihoapapana amin'ny fatiatoka. Tena mihoapapana tsy maleo an'ilay sara ny vidiny. Izaho zao naka patsabe teo. Ny atsasaka ilay patsabe tsy haiko na narenan'ilay olona an'ilay faty antoko aminazy ny lohan'ilay patsabe daholo ny ataony fa tsy le tena patsabe. Dia izay zao dia efa tena hita hoe faty antoka be ho an'ilay asanay izay zavatra izay. Hatramin'isy ny valanaretina Covid-19, nahitana fiakarana avokoa ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro. Manaraka ny fiakaran'ny vidin'entana ilaina andavanandro sy ny vidin'ny sakafo ihany koa araka izany, ny fiakaram-bidin'ny hazan-dranomaina tsy ny mpivarotra ihany no misedra olana fa eo ihany koa ireo mpanjifa. Fapotika ateraky ny rotoroto ny fiainana andavanandro sy ny lanjan'ny vola ny fihavanana malagasy ankehitriny. Hoy ny filohan'ny MNPM na ny fikambanam-pirenena mitsabo ny enti-paharazana eto Madagasikara. Mampanahy ny hoavy ny taranaka faramandimby sy ny firenena. Aoriana ka antony ny hazakazahana ireo tamin'ny fametrahana ny asom-pihavanana hetsika izay natao hamerenana ny lanjan'ny fihavanana malagasy. Fanadihadiana entiny Nelarana Efson. Sarazarany tsy fitovian-kevitra sy ny fahasairana ny fiarahamonina navelany ny ataolo malagasy. Ny valitanana ny fifampitsimbiana tamin'ny fanarahana ny ohabolan'ny taolo trano atsimo avaratra izay tsy maleka alofana ohatra tsy tataratra avokoa. Nanampitrotraka ihany koa ny rivotra ny tsioka netiny ny fanatontoloana izay nanimba ny fiarahamonina malagasy. Tahaka an'izany no ohatra ny hoe tsy fanaovana vain-draha lahy tsy marary. Ny tsiriry mangery an-drano asanareo agnavany fa ozytsika hoe fotaka mavoafe mavoaranjo ary voatohina ny aty marary ny afiro. Mangidy hoditra mamlanjana izany hoe fitrandrahana ny hafa ho an'ny tombontsonin'ny tena. Izay zany ny zavatra mivalampatra iainantsika ankehitriny satria atosika ilay rivo-piarahamonina avy any ivelany izay ny atao hoe vola mahaolona vola marangana. Lasa simba zany le toetry ny fiarahamonina misy atsika. Amin'ny sehatra maro na amin'ny fanabiazana ny ankizy hitatsika ankehitriny fa lasa misy mifanjihatra, mifanenjika, mifanaratsy. Ireny lasa iainan'ny ankizy ankehitriny adino ilay fihavanana mahamalagasy atsika. Na amin'ny sehatra inony na mpinono io na politika io na inona na toe-karena io difotra daholo amin'izao fotoana izao ka lasa very ilay fihavanana.
sy azo hotazany-potsiny ny fiafampiteha ny fihavanana malagasy izay zary lasa loza manambana anaka afara-manjara. Hoy ny filoha fikambanam-pirenena ny ampitsabo nentim-paharazana. Izy ireo izay miray hevitra tamin'ny hampisehatra amin'ny fifandalinana ny fomba nentim-paharazana ka nametraka ny asin'ny fihavanana. Ny hetsika izay niantsona ny daholobe ary nampitana ny hevitra fonosiny ny fihavanana sy ny lanja ny fandrindrana ny fiarahamonina malagasy. Ny fanajana ray aman-drenitsika teo aloha ny hasym-pihavanana izay tahany hatramin'ny androany no nampilamina sy nampirindra ny fiarahamonina ankehitriny. Izay no antony no hanantsona sy hampandrenesana ny atsimo sy ny avaratra ary ny atsinanana sy ny ao andrefana. Dia nafana ny foka nangotragotraka ny saina ka io moa le tonga amin'ny fitenenana hoe zay manana fahalalana manoroa aza mandatsa ary zay manana zoto mijoroa aza mebotra fa zay manana ny rariny aza manetry tena ka mitomany voninahitra ho azy reriany fa mitsangana ambany lanitra matahora kosa ny rariny asehoany hitsiny fa mifihavanana tsy takany volo ny firaisakiny tsy misy tambiny fa maimaimpony zany zavatra rehetra zany. Manoloana ny doany nisy ny arasoa mifanatrika sy rasoa herinandro teny Anosimasina no nanatanterahana ny asim-pihavanana ny farany herinandro teo. Ankoatran'ireo ampanatrika ny fomba nentim-paharazana, maro ihany koa ireo olon-tsotra tonga ny haino ny fampiatsahivana izay asim-pihavanana malagasy izay. Ho amin'ny maharesaka any ivelan'ny fandrahonana ho an'ny fiarovam-pirenena ny fampiasana ny TikTok. Araka nambarany tompona ndraiky mpanjakana ao États-Unis nanome baiko ireo agent fédéral izay mampiasa ity tambazotra tserasera ity araka izany ny eo anivon'ny Maison Blanche manoloana ny firoborobony ny tambazotra tserasera ity. Fanadidiny ao amintsara ny France 24. Yana amin'ny fanafoanana ny TikTok ao amin'ny fireneny raha ny faneho-kevitra ireo mpandinika maro samihafa. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana efa mahatratra 1 miliary ireo mampiasa ity application ity tao anatin'ny taona vitsy. Tafiditra anatin'ireo tambazotra ny serasera inona maro mpampiasa manerana izao tontolo izao ny TikTok. Ny firenena sinoa izay namorona azy no antony mampiahiahy an'ny États-Unis. Ainany mety sy ny fangalarana données personnelles amin'ny fampiasana ny tambazotra TikTok na ho an'ireo olon-tsotra izany na koa olom-panjakana any an-toerana. Araka ny fanazavana, fandrahonana ho an'ny fiarovam-pirenena ny fampiasana ny TikTok ka manome baiko ireo agent fédéral izay mampiasa tambazotra ny teo anivon'ny Pentagone ho fiarovana amin'izany fikasan'ny fanjakana sinoa izany. Dia izay ihany koa mamarana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV ho amin'ity alina ity azadino. Arahinao aoriana izao fampahalalam-baovao izao ny fandaharana alalino izay vokarin'ireo mpanao gazety eto amin'ny Cool TV. Ny mikasika ny lalam-pifidianana no entiny Henri Florian ho anao amin'ny androany. Ny ekipan'ny sampana fampahalalam-baovao kosa dia manome fotoananao ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.